tenin'Andriamanitra solika vitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Andriamanitra miseho fahazavana ho an'ny olona. Ny hoe Andriamanitra miseho fahazavana ho an'ny olona dia mametraka avy hatrany ny fanontaniana manao hoe inona no antony isehon'Andriamanitra amin'ny olona. Ny valiny dia izy ampiposaka fahazavana lehibe eo aminy mba ho fiainana ho azy. Dia araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo ny fiainana no fanazavana ny olona, janona toko voalohany 14 tapany B. Izany dia ny fanesorana azy avy amin'ny fahafatesan'ny haizina ka tanteraka ny tenin'ny mpaminany manao hoe ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe izay mitoetra amin'ny tany aloko ny fahafatesana no hiposahany mazava. Isaia 7:1. Ary dia nanterany filazantsara izany teny izany raha niseho Jesosy ilay Mesian'Andriamanitra ka nanambarana na hoe izaho ny fahazavana zao tontolo izao izay manaraka ahy tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina janona 20. Fa ny fiposahany fahazavana izay entin'ny Mesia dia notendren'Andriamanitra tokoa ho an'izao tontolo izao, toy ny efa nitenenany hatramin'ny voalohany manao hoe misia mazava. Dia nisy mazava teto amin'izao tontolo izao izay nohariany. Genesis 1:7. Ary izany dia fahazavana lehibe izay miposaka amin'ny olona rehetra ka ny tany rehetra dia afaka milaza manao hoe Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Janona 1:1-5. Raha fitinina ry havana, ny fiposahan'ny fahazavan'Andriamanitra dia tsy inona voalohany indrindra fa ny fiposahan'ny fitiavany izay mamelona ny olombelona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Fa voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahitokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Janona 3:40. Ary dia hoy Jesosy raha naniraka ny mpianany manao hoe mandehana any amin'izao tontolo izao hianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra araka ny marika 5:10. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia tsy inona araka izany ny filazantsara fa ny fiposahan'ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny mpanota izay efa very hasina noho ny aiziny ota izay manemitra azy, mba hatanteraka araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo ary izay notendreny no nantsony koa, ary izay nantsony no nohamarininy koa, ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa. Romanina 8:30. Fa hoy indrindra Jaona apôstôly, fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Janona 1:7-2 tapany B. Ny hoe tahaka azy isika dia isika hitafy ny fahazavan'ny voninahiny ka anjaro zanaky ny mazava. Araka ny tenin'ny Paoly apôstôly manao hoe maizina ianareo fahiny fa efa mazava ao amin'ny Tompo kosa ankehitriny. Efesianina 5:9. Zany hoe mandresy ny haizina rehetra ary misandratra amin'ny voninahitra ny tompontsika. Araka ny tenin'ny Paoly ho an'ny Kolosiana manao hoe raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara miseho aminy koa amin'ny voninahitra hianareo. Kolosiana 3:4. Ka ny voninahitr'Andriamanitra dia ny fahazavany indrindra. Nampahitan'ny Tompo ny fahazavany ny apôstôly Jaona araka ny nambarany ao amin'ny boky Apokalipsy, ka nampidaraboko azy noho ny famirapiratany voninahitry ny Tompo izay niseho taminy ka nanao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ary raha nahita azy aho dia lavo ny ankohoka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony.
fa izy nanindry ahy tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra, izaho no voalohany sy farany, dia alay velona, efa maty aho nefa indro velona mandrak'izay sady manana ny falalahidiny fahafatesana sy ny fiainana tsy hita. Apokalipsy 2:7-20. Voninahitra lehibe tsy zakany mahaola tokoa izany ry havana, dia ny famirapiratany tompo kanefa fisehoan'ny voninahiny izay mamelona fa tsy mamono izay rehetra mino azy. Rehefa zany dia manaona tokoa ny fihetsikin'olona manoloana ity fiposahany ny fahazavan'Andriamanitra izay entiny amin'izy miseho amin'ity. Fa Andriamanitra miseho na koa ny fisehoan'Andriamanitra dia mitondra fahazavanaina ho an'ny olona rehetra tsy hankanavaka. Dia toko mpamonjena lehibe indrindra sady tsy misy faharoa, satria fanomezan'Andriamanitra izany asan'Andriamanitra fa tsy asan'olombelona. Fa amin'izany dia misy ny olona mandray ary misy koa indrisy ny tsy mandray. Fa efa nilaza ny apôstôly John manao hoe teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Jaona 1:20. Koa ny hoe tsy nahalala azy dia azo tika hoe tsy nahalala satria tsy te halala azy, ary ny hoe tsy nandray azy dia midika fa ninia nanda azy. Dia tena manambara avonavokevitra sy fahadalana lehibe izay mahatonga ny fitsaran'Andriamanitra ny mpanota, satria Andriamanitra ho ny soratra masina manohitra ny miavonavona fa manome fahasoavana ho an'izay manetry tena. Petera 2:5-2 izay manondro ny eo am-bola 2:7-7. Fa raha manda azy isika hoy Paoly, dia izy koa anda antsika. Timoty 2:2-2. Koa nitondroina amin'ny hoe Andriamanitra miseho fahazavana ho an'ny olona dia ny olona izay nandray azy, ny olona izay mino azy. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia nomeny azy ireo malalaka tokoa amin'ny fitiavany sy noho ny fitiavany, ka nananganany azy ireo ho zanaky ny mazava tahaka azy izay mazava, ka nanangana azy ho zanany. Fa izay rehetra nandray azy ho Jaona dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Jaona 2:20. Ary noho izany dia tsy niambaamba Petera apôstôly raha nanambara amin'ny finoana manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, hianareo dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba hilazanareo ny hiatsara n'ilay niantso anareo hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia hianareo izay tsy firenena akory fahiny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namrana fo fa ankehitriny efa namrana fo. Petera 2:2-2 manondro ny Osea 2:2-5. Raha ny lafin'ny tantara iavana mitsaivitsika amin'ny teny izay nataon'ny Petera apôstôly teo, dia tandrify indrindra ny zanak'Israely zany, izay firenena ny fidian'Andriamanitra teo anivony maro, sady nanaovany fanekena mba ho fanehoana ny voninahiny sy ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Raha zo itsika ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalany Abrahama patriarka, dia izy ray mpitarika ny Israely sy mpifehy azy araka izay efa nambarany tompo tamin'ny Abrahama manao hoe ary aoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mba amin'ny taranaka ao mandimby ianao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby anao aho, ary nomeko anao sy ny taranaka ao anorinao ny tany fivahininao, dia ny tany Kanana rehetra ho fananana mandrakizay, ary ho Andriamaniny aho. Genesisy 17:7-8. Rehefa zany dia ina kosa nefa ny zavanseho Andriamanitra niazona ny fanekena izay natao taminy, ary niazony izany hatramin'ny farany ka tsy nivadika tamin'izany. Ny olony sy ny firenenany fidiny dia indrisy fa tsy nanaraka ny didiny, fa trapahalemena ka nanjara nompo andriamanikafa izay efa nandraran'Andriamanitra azy, araka ny teny izay nataony taminy manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, izahoko no Jehovah Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozana. Aza manan'Andriamanikafa fa izaho ihany. Ny didy voalohany zany amin'ny Exodosy 20:3. Ny vokatra zany fifadian'ny Israely, firenenany fidian'Andriamanitra zany,
dia ny famaizany azy tamin'ny fomba mangiry firy indrindra, araka ny voasoratra hoe fa zay tiany Jehovah ny faizany ary zay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Hebreo 2:4 zay manondro ny obolana 3:12. Fa tsy zakan'Andriamanitra riavana ny fivadiana, fa raha voasoratra hoe tsy hisy omenatra zay rehetra miandry anao, zany hoe zay miankina aminy ary tsy mahafoy azy, dia voalaza ihany koa fa izay mivadika foana no homenatra. Salamo 5:27 zany hoe ataony ho hafa boninahitra. Fa noho izany fivadian'ny Israely zany, dia indro tokoa fa babo i Samaria, tanàna ty avaratra, ary indro natao sesitany tany Babilôna ny Israely, nifanjaka navaratra tamin'ny taona 2:700 sy 1:700 talohany Tompo. Ary Joda zay fanjakana atsimo dia indro koa fa rakotry ny miaramilan'ny Sankeriba fahavalony tamin'ny taona 700 talohany Jesosy Kristy. Koa dia lala ny fahoriny ary mafy indrindra ny fampiatrena azy sy ny fampanompona azy, hany ka tsy mahagaga raha marina ny aminy sy tandrify azy ny tombavaka zay nataon'ny mpanao salamo tanaty fahorina, manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo: tao amin'ny lalina no niantsokanao Jehovah Tompo, henao ny feko, aoka ny sofinao hiany tsara ny feon'ny fifonako. Raha mandinika heliko hianao Jehovah iza no hajanona Tompo. Fa eo aminao no misy ny famelan-keloka mba hatahorana anao. Miandry an Jehovah aho eny, hiandry azy ny fanahiko, ny teniny no nanatenako, ary ny fanahiko miandry ny Tompo, mihoatra noho ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Salamo 3:1-4. Dia miandry tokoa ny fiposahany mazava avy amin'Andriamanitra izany riavana. Fa azo antoka tahaka ny fiposahany maraina ny fiposahany fahazavany. Andeo fehintsika zao tenin'Andriamanitra izao, tena mampieritreritra tokoa. Dia Andriamanitra tsy sanatry tia nilika raha misy eo amintsika ny fahazavany na hamono antsika, fa mitsinjy ny olona izy ka vonona ny andray antsika ary ny anatsoka antsika sy ny firany antsika avy amin'ny aizina lalina sy mangitsoka zay mbola hitoerantsika. Fa indro tanteraka amintsika indrisy ny fanambarana nataony Isaia mpaminany manao hoe: ny haizina manarona ny tany ary ny aizi-pito manarona ny firenena. Isaia 2:2. Kanefa misy ny fanantenantsika fa Andriamanitra tsy mbola nanosom-potanana izay te hiverina aminy na koa namotsitra ny fanekeny, fa efa nataony ho azy sika ary izy efa nanaiky ho antsika, ka dia manome tombonandro sy tombom-pandrampo zay isononao amintsika amin'ny voninahiny, tsy ny andringana antsika fa ny hamela ny helitsika sy hanome fanasitranana ho antsika, ka hanomezany antsika ny teny manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo: hiposaka aminareo zay matahotra ny anarako, ny masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin'ny tanany. Malaki 3:20. Dia ilay tanan'ny Tompo zay misy ny olatra ny nanamariana azy tao amin'ny afo fijaliana dia ny nanomboana azy ho fanavotana antsika. Ny voninahitry ny Tompo miposaka amintsika, milaza fa Andriamanitra tsy nahafoy antsika fa mbola mitady antsika ary manavao ny fanekem-pihavanana amintsika manao hoe: izaho Andriamanitrareo ary ianareo oloko. Milaza fa Andriamanitra mbola vonona ny hamela heloko antsika sy hanafaka antsika amin'ny gadra mampatorana ny fahotana sy ny aiziny maizina, araka ny toky izay mimeny Jesosy manao hoe: fa raha ny zanaka no hahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Janona 4:30. Ary dia vonona tokoa izy hanangana indray ny varava ary teny amin'ny olona izay falavo potraka tanatin'ny aizina manao hoe: mitsangana, miazava, fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Isaia 40:2. Ny fahazavan'Andriamanitra miposaka amintsika, tokonaina sy hero antsika, koa dia mifoaza riziona tafio ny herinao. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy. Amen.
Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana.